Falita fiaraka aminao ndray ny tena kotopo klasy topo amin'izao takariva ny alatsinainy fa 7 ny volana aprily izao. Ampanajana araka izany no anasananao anaraka hatramin'ny farany rehefa vao misongadina sy voaray ny mpanao gazetana eto amin'ity androany ity. Ibahan-toerana ao anatin'ny fotoanantsika androany ary ny trangam-piarahamonina ka isan'izany ny namonoana ny ketaka arazafy misy. Voalaza ihany koa fa tsy namono tena akory ity mpanakanto sy mpanao sary metsika ity fa novonoina. Eo ihany koa ny raharaha mahakasika ny famonoana tovovavy teny Andriasoro izay hoentina ho anao ao anatin'ny vaovao ihany koa. Tsy adino anefa ny mitondra ao anao amin'ny akon'ny fampihavanam-pirenena izay anomboka rahampitso. Mahakasika izay trangam-piarahamonina izay avy hatrany dia isan-tarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Seho na havariana tsy napozin'ny maro no niseho tetsy Anosy Be io tolakandro io. Tolapaty tao anaty gony no tsikaritry ny olona teny an-toerana. Nitangorona araka izany ny olona nijery ny zava-misy. Io jerentsika ary ny sary nentin'ny vola Ravoavy. Tolapaty iray kitapo no hita teny Anosy Be. Napetraka amoron-dalana ilay kitapo ary ny ankizy lalao teo amin'ny manodidina ilay faritra no nahatsikaritra izany kitapo izany. Rehefa nosokafana ny kitapo dia hita fa tolapaty no tao anatiny. Ary nanomboka nitangorona tsikelikely ny mponina araka ny nanatry maso. Eo amin'ny atsasakadiny eo namazay no nahitana an'io. Atsasakadiny nitangorona ny olona teo nahitana zareo anazy. Ilay ankizy 4 minutes fotsiny nandray ny asa, nandray ny zavatra taony na nahita an'ilay izy. Tao anaty kitapo ilay izy dia tao anaty kitapo fa ratsiratsy ihany ny kitapo misy anazy. Midika fanimbazimbana ny razana sy ny fomba fanao malagasy ny alatra tolapaty, hoy ny ray aman-dreny nahita ny tranga teny Anosy Be. Izay tolapaty izay aloha tsy mety satria ray aman-dreny teo mbola fonosiny, mbola jerena, fondamba indray fa ataony zao ilay izy tsy mety. Ny oharina efa tsy fety ny lasy, nefa ray aman-dreny teo mbola jerena fondamba. Fanimbazimbana maha-olombelona io zao dia atao iny dia ny olona tompona an'iny zao malahelo mihitsy, tena hoe malahelo mihitsy ny olona tompona iny, mampalahelo. Ny teo anivon'ny polisy-pirenena mandray tanana amin'ny fanajiajiana momba ity raharaha ity.